Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amakin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampanajana no iarabananao ry havana, ary ampitiavana no itomananao hiaraka iombavaka amin'izao tolakandro hariva izao. Dia ho ampitombonao aminao aniny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Ny Salamo 150 ny 9 no andeharatsika manantra ny anaran'ny Tompo. Itika tenombonana moa no iarahantsika mamaky izany. Salamo 150 ny 9 ka hatramin'ny 9. Ivavaka tsika orinan'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Tompo Andriamanitra avo indrindra no miteny ka miantso ny olona eran'ny tany, dia hatreo amin'izay posan'ny masoandro ka hatrany amin'izay lentehany. Avy eo Tsiona, tanàna fatratra tokoa no amirapiratan'Andriamanitra. Tonga ilay Andriamanitra ika tsy angina izy fa hiteny. Afo mandevina no mialoha azy, tafio-drivotra mahery no manodidina azy. Midina avy any ambony izy ka mba hitsara ny vahoakany, ka miantso ny tany manabakabaka hoe vorio aketo amin'ny loko ny mpivavaka marina, dia ireo nanao sorona fanekem-pihavanana tamiko. Aoka ho ambaran'ny abakabaka fa marina ny Tompo, sady izy no ilay Andriamanitra mpitsara. Amen. Ivavaka isika. Ame voninahitra sy manaja anao zay Andriamanitra rainay. Ny Andriamanitra lehibe, avo indrindra, Andriamanitra tompon'ny fahefana sy ny hery, tsy nisy miafina aminao ny ety ambany masoandro. Miankohaka eto anatrehanao zay Tompo. Misaotra anao indrindra satria amin'izao tolakandro zao dia mitona anay ianao, miantso anay mba hivory anodidina zao onjam-peo zao ka hiaino ny hafatrao, hiaino ny teninao. Misaotra Tompo satria ataonao isan'ireo olona mpivavaka marina aminao izay. Ary dia misaotra anao satria tsy avy aminay izany fa noho ny asan'ny fanainao masina dia mankasitraka Tompo. Ary no Jesosy Kristy ilay zoky sy mpamonjy anay dia no hamarinanao tokoa izahay ka dia mankasitraka raha io. Ndeto ary izay vahoakanao marary, manana salama, miandandra fampahirezana, miandandra fanasitranana avy aminao ilay tompony ny aina, dia no Andriamanitra velona. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany mivavaka izany. Amen. Miantsana sahary Tompo, famitady ny fanahy, anavao ny taninay, izy rivotra mahery, mampijoro sy mandavoka matahotrizaha. Sao alavony Tompo naorina rehetra, tebitebina rehetra sanitany sanizanya, kwa Jesosy naminao ny fanahinao ry Tompo. Yavazanay tanteraka nisitraka, santarany
sana sahari tumpu famitadi ni fanai anavali erina aye isirano manakeri Tundahan siang ava kamata ujizahan Sauravani tu banyak teransan banyak teranai Tepi nalet sanitani sainizanya Kuasa surina mena Bifanai na ritumpu Ya bozanai tante Ya bozanai tante Rakani si cakra Santaranai santaranai Zani viadananau Nyantrana sahari tumpu Famita dini fanai Anavani tenana Aye Isia fumanakeri Famandur simandi Kamata ujizahan Saurevuni nitu kufitya vantananai Tebita binaret sanitani sainizanya Kuasa surina mena Bifanai na ritumpu Ya bazanai tante Ya bazanai tante Rakani si cakra Sangkaranai sangkaranai Zani viadananau Ni Jeremia toko fahatelo amby telopolo no andeha andraisantsika ny afatra omen'ny tompo. Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesoa, Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny tika teny ombonana. Izao no lazain'ny tompo ilay manao ny zava-mitranga ka mamolavola azy mba hitanany azy dia ilay antsoina hoe tompo. Antsoy aho dia amaly anao sady ampianatra anao zava-dehibe izay tsy takatry ny sainao sady tsy mbola fantatrao. Izao tompo Andriamanitra Israely dia milaza ny amin'ireo trano eto an-tanàna sy ny lapan'ny mpanjakan'ny Joda fa rava avokoa ireo. Ny amin'ny tovitany fanafiana sy ny ady kosa dia izao, tsy ilaina ny anoherany ny Babiloniana fa afeny faty eto an-tanàna izany noho ny olona naripaky ny fahatezerako ampahavinirako fa ny aratsiana rehetra nataon'ny mponiny Jerosalema no nahatonga itsy ny raharaya ny tanànany. Kanefa indro aho hitsabo any Jerosalema ka asitrana azy tanteraka ary asehoko mitafotafo amponina indray ny fiadarana sy ny filaminana. Averiko amin'ny laon'ny indray Joda sy Israely ka areniko ho tahaka ny fahiny. Ho dioviko ho afaka amin'ny eloka rehetra
izay nataony tamiko izy. Eny, avelako ny eloka rehetra zay nikominy tamiko, ary afaly ahy ny anonona ny anaran'i Jerosalema, ka voninahitro sy aingoko eo mason'ny firenekafa rehetra ambonin'ny tany izy. Ary rehefa andreny soa rehetra izay ataoko amin'ny Jerosalema ireo firenena ireo, dia angovotry ny tahotra manoloana ny soa rehetra sy ny fiadanam-be izay ataoko aminy. Amen. Varim-potoana iray teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely, ny varim-potoana izay niainany Jeremia mpaminany, nisina firenena matanjaka dia ny Babilonianina, izay nanjakazaka fatratra ary ho avy andravany Jerosalema, andravany fanjakana Hebreo. Ary tao anatin'izany dia natsangan'Andriamanitra Jeremia mba hitoana ny olona hibebaka, hitodika amin'Andriamanitra, satria ireo mpanjaka ny fanesy dia nanompo sampy avokoa. Noho izany tezitra amin'ny tompo, ary dia napahafantatra ny loza anjony tanàna. Andriamanitra nefa ry havana dia Andriamanitra niany olony, ary raha ny salamo vakitsika teo moa dia hitantsika fa zay mivavaka aminy dia tsy mba ataony tsinotsinona. Zay le Andriamanitsika. Ny lohahevitra tian'ny tompo mpanjintsika ary amin'izao tolakandro zao dia ny hoe tsy tokony anana fanahina na tahotra ny amin'ny hoaviny ny mpino. Tsy tokony anana fanahina na tahotra ny amin'ny hoaviny ny mpino, satria ry havana, voalohany Andriamanitra velona no tompony. Ny Andriamanitra ny mpino, ny Andriamanitra ny kristianina, ny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba dia Andriamanitra velona. Zao ny voasoratra eto. Jeremia 3:30, ny andininy 2 minaran'i Jesosy. Izao no lazain'ny tompo ilay manao ny zava-mitranga ka mamolavola azy mba hitantanany azy, dia ilay antsoina hoe tompo. Izao no lazain'ny tompo. Andriamanitra velona, satria Andriamanitra miteny. Agnamitsika tsy mbola nahita mihitsy hoe faty ka hiteny, na zavatra tsy mananaina ka hiteny, ohatra ny hazo izay nikofan'ny olona, ohatra reny sarin-javatra ireny izay vavahan'ny olona, na ny vato tsy miteny reny, fa eto ny tompo laza. Zao no lazain'ny tompo. Velon'Andriamanitra, miteny Andriamanitra, ary zay ny zava-dehibe hoe antsoy aho. Izy mihitsy zany tena amin'ny andininy 13 hoe antsoy aho dia amaly anao sady ampianatra anao. Io Andriamanitra velona miteny io dia mahare ka afaka antsony, afaka antsony izy. Ary raha toizantsika le salamo 50 teo dia zao mivaky ny teny. Salamo 50 ny andininy 5:10 aminaran'i Jesosy. Dia antsoy amin'ny andro mahory aho, fa anafaka anareo ka omenareo voninahitra. Antsoy amin'ny andro mahory aho. Zay misoratra tamin'ny salamo. Andriamanitra no miteny antsoy aho, satria velona izy, mahare izy. Ary raha mijery ny mpanjaka voalohany isika, toko 7:20, toko 7 mpanjaka voalohany, toko 7:20. Zao ny voasoratra ato amin'ity toko ity, haitsika angamba, dia ilay tantarany Elia sy ireo mpaminan'ny Bala. Elia ilay olon'Andriamanitra izay faninana ny antso mihitsy ny Andriamanitra tsy izy.
ty mpanjaka voalohany toko fahavalambin'ny folo ity de azony no voasoratra eto vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoapolo amin'ny aran'i Jesosy dia nampanatsony Ahaba ho tonga ao an-tendrombohitry Karmela ny Israelita rehetra ary koa ireo mpaminany rehefa vory avokoa ny be sy maro de nakeo amin'ny vahoaka rehetra Elia ka raha hoe mandra-pahoviana no ampirorosaina anareo raha ny tompo no tena Andriamanitra manaray azy fa raha i Baala kosa no tena Andriamanitra de manara azy saingy tsy nisy namaly azy ny vahoaka de hoe indray Elia taminy izao irery sisan'ny mpaminan'ny tompo fa ny mpaminan'ny Baala kosa misy 500 lahy aoka omena omby lahy 2 izahay ka ianareo mpaminan'ny Baala ifidy anankiray ho tetehinareo sy apetrakareo ambonin'ny kitay mba atao sorona saingy tsy asiana afo ao izao kosa ikarakara ny anankiray ka melatra izany eo ambonin'ny kitay saingy tsy asiana afo koa ao iantso ny anaran'ny Andriamanitrareo ianareo fa izao kosa iantso ny anaran'ny tompo koa izay mamaly vavaka amin'ny fandrehetan'ny afo no tena Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra namaly hoe marina izany teny izany da tsiketo zany fa tady Andriamanitra miteniny olona Andriamanitra velona ary tena pirofo Elifa tsy misy Andriamanitra miteny sy velona afa-tsy ny Andriamanitra ny tompo ihany de le raitsika izay any an-danitra rehefa vakitsika moa io tantara amin'ny Eli tao amin'ny tendrombohitra Karmela io ditatsika fa na de niogaoga mafy ary rery mpaminan'ny Baala miantso dia tsy misy variteny avy any an-danitra talanjona ny olona fa rehefa Eli kosa no niangavin'ny tompo zao ny voalaza hoe ry tompo Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakobo asehoy ankehitriny fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary zao de mpanomponao ka baiko avy taminao nanaovako izao zavatra rehetra izao tompo miano ahy mba hahafantaran'ireto vahoaka ireto fa ianao tompo no tena Andriamanitra ary ianao ihany no mampiverina indray ny fony ho aminao mpanjaka voalohany toko fahavalambin'ny folo ny andininy 130 tsy misy Andriamanitra afa-tsy ny tompo Andriamanitsika fa ndraindray tsy mahare Andriamanitra tsy mamaly de mety gagitsika fa matoa tsy mamaly Andriamanitra ry havana tsy miaino de misy antony ao Isaia toko fa 7:50 io vakitsika nahoana Andriamanitra moa tsy mamaly Andriamanitra Isaia toko fa 7:50 vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny aran'i Jesosy tsy foy ny tanan'ny tompo fa mahavonjy tsy lalo-dalovana ny sofiny fa mahare saingy ny elokareo no mampisy hevitra maneranelana anareo amin'ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no manery azy anafitava ho lavitra anareo ka tsy mahaino anareo mazava fa velona ny tompo ary zany no ananany mpanompony ny mpino toky eo anatrehany zavatra maro ary zay nidresika amin'ny tapany faharoa hoe tsy tokony anana fanahina na tahotra ny amin'ny hoavy ny mpino satria Andriamanitra no tompo mariky ny fotoana zay le tompony zay Andriamanitra tompo mariky ny fotoana zao no voasoratra tamin'ity Jeremia toko 3:30 ity ny andininy 7 antsoy aho dia amaly anao sady ampianatra anao zava-dehibe zay tsy takatry ny sainao sady tsy mbola fantatrao
ampianatra anao zava-dehibe zay tsy takatry ny sainao sady tsy mbola fantatrao. Tompo mariky ny fotoan'Andriamanitra ry havana. Izy ny malala ny zavatra rehetra ary ny planiny tsy maintsy tanteraka. Ary zay ny tokony ananana fanahinana tahotra ny amin'ny zay ho avy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary hitantsika fa tian'Andriamanitra no mampafantatra ny olony no ho avy. Raha mijery ny tantaran'ny Abrahamantsika dia hitantsika izany ao amin'ny Jenezy 19. Iny moa ny zavatra nitranga. Jenezy 19. Hoy ny voasoratra ny 7:20. Jenezy 19, ny 7:20. Dia hoy ny Tompo anakapo hoe moa afenoko any Abrahama ve zay ataoko? Moa afenoko amin'ny Abrahama ve zay ataoko? Tian'Andriamanitra mizara mampafantatra ny olony ny zavatra ho avy, ny zavatra hitranga. Dia hitantsika tokoa fa lazainy ny Tompo fa horavana Sodoma satria be loatra ny fahotana ao amin'izany tanàna izany. Hitantsika fa niady varotra Abrahama hoe raha misy 50, 70, dia ny farany hoe raha mba misy olona 10 maro amin'ny tanàna dia asa mba ravana ny tanàna. Efa hitantsika moa fa tsy nahita olona 10 marina tamin'izany tanàna izany. Dia ny ravan'Andriamanitra le izy. Tia ny Tompo ampafantarina ny olona fa izy ny Tompo marika amin'ny ho avy. Tompo marika amin'izay zavatra rehetra mitranga. Ary dia Jesosy dia tena zany tamin'ny mpianany hoy izy Joany toko filasan'ny tsara araka ny Joany toko 4:10. So ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny 1. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany aoka tsy angorohoro ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ianareo ary minoa koa misy fonenana maro ao an-tranony raiko. Raha tsy izany dia ho nilaza taminareo ve aho fa andeha amboatra toerana ho anareo? Ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny toerana ho anareo dia hiverina aho akanareo eo anilako ka izay misy ahy no misy anareo. Izany ny planin'Andriamanitra, izany le zava-tsarotra tsy takatry ny saina ary zavatra mbola tsy nitranga nefa dia ambaran'Andriamanitra ho an'ny olony mba ananan'ny olona toky ka tsy anahy any natahotra ny amin'izao fiainana izao. Ary mpanompon'Andriamanitra ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy fanambarana dia zao ny lazainy ampahitan'ny Tompo azy. Apokalipsy 1:20 andininy 4 minaran'i Jesosy. Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'ireo vahoakany ary tsy hisy fahafatesany intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fahoriana intsony fa efa lasa ny zavatra taloha. Ho atsika ry havana, tsika izay marary na tsika izay manana ny tsy salama manaraka izao fandaharana izao, tsy tokony hanana fanahinana tahotra izy. Hain'ny Tompo no manasitrana atsika zao dia zao fa efany zany fa na tsy zany azy mampafantatra antsika ny Tompo fa tsy tokony hanana fanahina velively tsika ny amin'ny ampitso, ny amin'ny afaka ampitso, ny amin'ny ho avy satria operatran'Andriamanitra zany. Satria velona angely Andriamanitra tompontsika ary io Andriamanitra io angely Tompo marika amin'ny fotoana rehetra. Ry havana, aza matahotra, aza mierikerika isika fa Andriamanitra ilay tompontsika no karakaratsika. Marina fao ny fanentaina, ao ny fifitosana, ao ny tsy fahitantory, ao ny fahasiporana, meny ao ary ny fery tsy mety sitrana. Zany izany dia sorotra retina daholo. Fa ny Tompo mihitsy manambara amintsika hoe tsisy fahafatesany intsony nge,
tsisy alahelo hoe tsisy fitaraina tsisy fahoriana zany no ampahafantariny tompo le tompo mariky ny fotoana le Andriamanitra ao lay nifidy anao amin'i Jesosy Kristy ho zanany aza mierikerika ry havana marina fa ao anatin'ny aretina isika fa ny tompo le Andriamanitsika no miantso atsika amin'izao tolakandro zao aza matahotra momba anareo aho eo aminareo mandrakariva ny foko sy ny masoko ary mikarakara anareo aho ny andiny soratra masina zay ry ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra izany ny amin'ny Isaia toko 5:7 Isaia toko 5:7 izay mamitsika ny 1:10 manao hoe amin'ny Baiboly FFPM malona makiko azy izao nolazain'i Jehova ny iray masiny Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia okatitiko ihany zay ilay Andriamanitra tiatsika ry havana le Andriamanitra mpamonjy atsika zany teny zany hoe izy no ikarakara atsika satria azy isika ary izy tiatsika ato amin'ny tikateny ombonana dia zao ny voasoratra eo amin'ny Isaia 5:7 io ka ny 1:10 zao kosa nolazain'ny tompo dia ilay masiny Israely sady mpamorona azy izao ve no anontanianareo ny amin'ireo zanako sy omenareo baiko ny amin'izay tokony ataoko zanak'Andriamanitra ry havana dia karakarainy tsy mila olona hanorevitra azy izy ary tsy miandry baiko na avy amin'izy na avy amin'izy fa zanany isika hikarakara atsika izy fantany zay tokony atao atsika mahereza ary ny tompo Jesosy lay nifidy sy niantso anao taonanao amin'izao fandaharana tolakandro izao dia tena aminao aza mierikerika momba anao aho aza matahotra aza manana fanahina ny amin'ny ho avy fa Andriamanitra velonao ary Andriamanitra tompo marika ny amin'ny fotoana amen ivavaka isika Andriamanitra rainay io indreto izay tao anatrianao manatona anao ampahatokiana satria nampaherezinao tsy miafina aminao ny aretinay ka izany no entinay samy manonona izay mahazo anay izay tsirairay avy na mahazo ny ankonanay hainao ny manasitrana tompo tsy mibaiko anao izay sanatry fa miangavy mitalao raha mety ianao Jesosy sitrano ny ankonanay raha izany ny planinao dia mpaherezo izay ajoroy ary dia mahatoky izay fa miaraka aminao rehefa ho avozonao tsisy tsony zany farepaina tsisy tsony zany ranomaso zany tsisy tsony zany aretina izany dia misaotra Jesosy Andriamanitra tianay ianao ary zany fitiavanao zany ifalianay ka ninona zavatra manjo inona zavatra mitranga tompo dia ianao ihany no Andriamanitra tsy ala aminao zahay miantehitra sy toky aminao mandrakariva dia misaotra Jesosy misaotra anao zahay betsaka mbola zavatra mety tiany tsiray avy ambara aminao entiny aminao akambanay mivavaka nampianarinao Jesosy mpiaritra manao hoe rainay ho izany an-danitra ho masinany eny anaranao tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao dia ty an-tany taky ny eny an-danitra hoe ho anay anio izay anina sahaza ho anay ary mamela hanelokay taky namelana izay meloka taminay ary iza mitorana mifakapanay fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra
mandrakizay raiso ny tsotra amin'nyavana izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompontsika. Rehefa avy niaritra fijerena vetivety kosa ianareo dia ilay Andriamanitra loharanon'ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy Jesosy no andavorary sy ankahery anareo ary anamafy sy ampiorona anareo. Ho azy Andriamanitra anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Jehova fandaharan'ny radio vaovao maso iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajona Pascal Lamvady.